Toy ny fanadihadiana izay nataontsika teto tamin'ny fandarana farany ny fanadihadiana mahakasika indrindra ny tontolo manodidina ny toeram-pikarohana. Nahatsapahantsika fa ny mpikaroka dia miainga amin'ny zava-misy sy izay zavatra iarahantsika miaina aminy mba anaovana fikarohana hahatonga azy ireny mba ho voka-pikarohana hoentina mampandroso sy hoentina ihany koa mamaha olana antsika eo amin'ny fiainana andavanandro. Ny CNARP, Centre National d'Application de Recherches Pharmacieutiques, izay efa niorina 10 taona lasa no nanaovam-pikarohana teto. Ny tontolo manodidina azy dia efa niorina tany amin'ny 8 ety Ambodivoanjo, Ambojatovo, ety Ivandry no misy azy io. Toizantsika ny fanadihadiana ka ny hovotoatin'ny fandarana anio dia mahakasika indrindra ireo toerana izay nambolena ikojakojana an'ireo zava-maniry fanao fanafody. Nampahatsahivina teto tamin'ny farany fa ireo zava-maniry ireo dia nalaina tany amin'ny faritra maro manerana ny nosy ka ambolena eto ary amoronana tontolo mifanahatahaka tahaka ny tontolo voajanahary izay niainany tany. Tahaka ny hoe kiritrala zany no hitantsika fa izay mihitsy no mba hahafahana mitahiry ireo singa ao anatin'ireo zava-maniry fanao fanafody ireo. Ho toizantsika ny fanadihadiana, miarahaba tompoko lahy sy tompoko vavy, anasananao ny fandarana. Isan'ny hazo ambolena tato tao anatin'ireo maro voatanisa ireo ny ravitsara, hazo malaza ary anisan'ny mampiavaka Madagasikara. Endémique moa izy io? Tsy endémique izy, nampidirina teto. Ity avy dia avo tamin'ny taona 2000 zany nambolena ity. Ohatr'izao ny havony sady mahitsy ny joalajoaly. Ny ravitsara moa fanaovan'inona raha eo amin'ny lafin'izay fanafody izay? Alohan'izay aloha ny ravitsara dia fantatra amin'ny anarana siantifika hoe cinnamomum camphora. Ny cinnamomum camphora na ravitsara dia azo nampidirina teto saingy ny taharo ao anatiny, ny singa ao anatiny dia tena hafa mihitsy ny antsika eto Madagasikara. Miavaka zany? Tena miavaka. Be dia be ny fampiasana azy. Fa ny alohan'ny idirako ilay fampiasana azy mbola hiteny zavatra iray hafa koa. Izy ity dia natao fikarohana teto taloha ny taona 2000 dia ny taona 2000 izy nambolena. Noho ny avy eo raha nahatadidy tsara tsika nisondrotra be ny vidin'ny menaka manitra avy amin'ny ravitsara. L'essentiel. Dia izay fikarohana izay dia mbola voka-pikarohana vita amin'ny CNARP ihany izay nampiroboroboiny any amin'ny sehatry ny orinasa. Dia ity ravitsara ity anaovana ny loha-menaka na ny huile essentielle amin'ity zany no singa ao anatin'ny CVO gélule izay vokarina hiadiana amin'ny Covid amin'izao fotoana izao. Izany hoe tena ilaintsika malagasy zany ity ravitsara ity. Izao zany miahavo meto avo dia avo tokoa. Hijery toerana hafa amin'izay tsika, zay zany ny tato anatin'ity toerana anankiray izay any CNARP ity ny antony ilana azy, ny nanorenana azy ary ny zavatra atao ato dia ny fikojakojana sy fambolena an'ireo zava-maniry fanao fanafody anaovana fikarohana ho an'ny tombotsoa amboniny fahasalamam-bahoaka.
izy ity zany tato somary niovaova ny zavatra nataonay teto amin'ity tany ity. Tamin'ny voalohany tamin'ny teny ampiandohany artémisiane natao teto. Nisy voanina artémisia azo avy any Pays-Bas zany dia nambolena teto dia izay vao nifampizarana tany amin'ny Imra le zanak'ilay artémisia avy eo. Noho ny avy eo niova indray ilay activité nalaza be tamin'izany fotoana izany ny fambolena géranium huile essentielle dia nambolena géranium indray. Ny zavatra hita nefa dia manta be le tany, ratsy be mihitsy ity tany ity zany. Dia noho ny taty aoriana ny fanaraka tamin'ny fikarohana tato amin'ny CNARP ihany koa dia nanomboka namboly dingadingana. Dingadingana moa fanaovana iny? Dingadingana zava-maniry farany tena ampiasaina indrindra eto Madagasikara. Fitsaboana hodipotsy, fery, lagaly, izay ny tena ampiasan'ny malagasy azy. Fa ny dingadingana dia misy lohamenaka na huile essentielle ihany koa. Taoriana dingadingana zany tsy mbola nisy fanavaozana fa zao ihany le izy. Efa nanomboka tamin'ilay hevitra ihany koa zany fampijerenay tamin'ilay ala anankiray ilay izay efa naliantsika teo voalohany dia tazomina ihany zany ilay maha-natiraly azy. Mahafakely ny dingadingana ihany koa dia manatsara tany izy. Manatsara tany izy dia ankoatra ny dingadingana zany dia naniry ny nambolena ny plante médicinale ato amin'ity zany dia ny ankamaroany dia zava-maniry misy lohamenaka daholo izay mety hitantsika ihany koa ny rajika izay misy karazana voniny maromaro izay misy mahasamihafa azy koa zany moa ilay izy. Ty zany zao ina zao moa dikan'ireto zany nahita andreto foana sa fanamarihana fotsiny hoe io azo reny ny hoe mbola raha maso azo io satria ny dingadingana amin'izao fotoana izao dia mbola iasan'ny CNARP. Mbola misy famokarana fanafody amin'ny CNARP. Zao toerana zao zany tsy hoe kiritrala tahaka ny fahafantarantsika azy hoe atialan'ny fanafenana izay tokony hafenana na hiafenana izay tokony hiafina, fa ireto zava-maniry ireto dia nambolena teto na paniriana teto mba hananana tanjona ny hoe hahafahany maniry hakana ny singa mahasitrana ao aminy satria zava-maniry fanao fanafody. Ny lohamenaka azo avy amin'ny dingadingana eto dia voaramaso. Voaramaso ao anatin'ny taona, voaramaso ao anatin'ny fotoana, voaramaso ao anatin'ny hoe aizany tany naniriny teto amin'ity toerana ity. Nandritra hatramin'ny siny ka hatramin'izao zany. Dia eto zany ny karazana dingadingana eto dia hitantsika ry aloha ry misy dingadingana tena efa antitra be, efa hazo be. Dia misy koa ny mbola tena hoe tanora vao nambolena. Zany no antitra indrindra eto. Reto zany ny anina antitra indrindra teto ny dingadingana. Zao zao dingadingana zao. Lava, izy ohatra miendrika vahy zay rehefa antitra. Rehefa antitra miendrika vahy. Raha izany zavatra rehetrarehetra zany no midika hoe ny fanaraha-maso ny zavatra ambolena teto sy ny zavatra maniry eto dia zavatra sady mitohy zany. Nanomboka hatramin'ny voalohany ka hatramin'izao mitohy foana ny fanaraha-maso, mitohy foana ny fambolena, mitohy foana ny zavatra jerevana rehetrarehetra. Ary mbola hitohy. Ary mbola hitohy. Amin'io avy. Amin'io avy. Teto zany dia efa nahitana mihitsy hoe tsy mitovy ilay zava-maniry ao anatin'ilay tena atiala sy ilay zava-maniry nambolena taty ihany koa natato arany tsy mitovy le ao anatin'ilay hoe atiala izay tazomina zany mosy ilay hoe nambolena fotsiny amin'ny tany malalaka zany. Amin'ny tany malalaka. Izay hitantsika koa moa ambony ao mbola misy hoe jardin botanique fotsiny. Tsy dia hoe fambolena voninkazo akory no atao hoe ty ka ambolena amin'izay tiana ambolena azy fa amin'ny maha zava-maniry nalaina avy any amin'ny toerana voajanahary naniriny andreto zava-maniry fanao fanafody reto dia mila sehatra malalaka, mila toerana voakojakoja ary mila toerana mifanaraka sy fomba mifanaraka amin'izay fiaim-piaina andreto zava-maniry reto tany amin'ny tany izay naniriny tany.
tapitra ny fandarantsika narantsika teto indray ireo karazany zava-maniry sy ny toerana nambolena azy eto anivon'ity CNARP ny centre national d'application de recherche pharmaceutique ety Ambodizatovo Ambodivoanjo Ivandry ity. Amin'ny fandarana manaraka dia hijery indray tsika ny fikojakojana an'ireo zava-maniry fanao fanafody ireo amina toerana hafa. Misy ny efa nambolena efa ela efa tany ampiforonana mihitsy misy ny fikojakojana izay atao amin'izao vaninandro misy atsika izao. Zay ny fandarantsika androany mametraka mandapiona tompo plasika.